mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimiraba tsika revako malalina tratra ity zoma faraika amby roapolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko voalohany, marika toko voalohany andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fa dimy ambin'ny folo, marika toko voalohany andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fa dimy ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny lalan'i Jesosy rehefa izany mofinaina izany. Ary efa voasambotra Jaona dia nakany Galily Jesosy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Amen. Manateo lehibe eo amin'ny ministeran'i Jesosy retỳ ambony tany rehefa koa Galily. Inefatra ambinipolo miverina ny teny hoe Galily ao anatin'ny testamenta vaovao. Mazava ho azy miveriberina matetika izany izy. Itsika mantsy rehefa mieritreritra hoe taiza moa ny orina ny fivavahana kristianina, taiza ny antoboana vahana kristianina, dia mazava ho azy ara-tantara dia miainga eo amin'ny asan'ny apôstôly tsika, asan'ny apôstôly toko faharoa tao Jerosalema. Tao Jerosalema zany izay latsahan'ny fanamasina tamin'ny Pentekosta, io no ataontsika hoe daty na ny antoboany na nahaterahan'ny fiangonana kristianina amin'ny testamenta vaovao. Fa raha tena jerena dia manatoerana ihany koa Galily. Galily zany no azo lazaina hoe toerana nanombohan'i Jesosy ny ministerany. Tany izy no nitoro-teny voalohany. Tany izy no nanao fahagagana voalohany. 30 taona rahateo izy tany amin'ny faritra Galily iny. Ary Jesosy dia nanome toerana mihitsy ny Galily, ary azo lazaina aza hoe tany Galily mihitsy no nanombohany, nanirahany Jesosy ny mpianatra. Tsaroantsika tsara fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tany Galily izy no teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy, io filazan'ny Jaona azy toko faha 20, ilay nametraka fanontaniana tamin'ny Petera hoe Petera zanaky Jaona mody ava ianao. Tany amin'ny tendrombohitry Galily izy no niteny mpianatra hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zany hoe azo lazaina hoe tao Galily ihany koa nanombohan'ny fiangonana ny ministerany. Fa somary mijery tsika mandeha lavidavitra kokoa. Ito dia miteny marika za manao hoe rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galily Jesosy. Zany hoe miverina tany Galily zany Jesosy dia tany izy no nitory ny filazantsaran'Andriamanitra. Raha manao tompo-maso kely tsika vetivety ny amin'ny hoe nanahoana moa Galily tamin'ny andron'i Jesosy. Reto rasan-zavatra reto no nanamarika ny Galily. Galily dia raha teo amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-pandriampahalemana, dia Galily dia isan'ny toerana tsy nisy tsy ampy fandriampahalemana, isan'ny toerana izay nisian'ny korotan-dava, isan'ny toerana izay lazaina hoe faritra tsy nisy fandriampahalemana, tsisy korotan-dava. Raha ohatra ka mamaky tsika ny Luka 13:1 dia mahita ny hoe ireo Galiliana izay mpikomy, satria ny Galiliana dia nanohitra ny fanjakana Rômanina. Provinsa samihafa mantsy Galily sy Jodea. Galily any avaratra kokoa dia misy an'ny Samaria, mizara telo tsiny ny Palestina, any amin'ny farany avaratra ny province Galily, dia avy eo manaraka an'iny ny province Samaria, dia zay vao ny province ny Judea na Jodia. Ka faralavitra ihany no toeran'ireo Galily sy Jodia, zany faralavitra elanelan'ny faritany Samaria. Ka Galily dia lavitra ny Jerosalema izy. Samihafa ny fomba fiainan'ny olona ny Galily sy fomba fiainan'ny olona ty Jodea mazava ho azy. Dia Galily arak'izany dia toerana izay matetika ahitana mpikomy, matetika nikomy tamin'ny fanjakana Rômanina.
matetika nahitanareo mpitolona nanohitra ny fanjakana romana any ka hoy Flavius Josepha hoe telo tapitrisa tany ho any ny olona no natao Galilia tamin'ny andron'i Jesoa, dia reo olona reo dia olona zay matetika misy tamin'ireo nanohitra ny komo tsikelikely tamin'ny fanjakana romana ny zelota, dia maromaro ny zelota galiliana ary anisany hoe mpianary Jesoa zelota mihitsy ry Simona izay mpikomo tamin'ny fanjakana romana. No zany de toerana tsisy fandriampahalemana loatra Galilia. Ary zay mahatonga an' Jesoa nitory teny an'ireny hoe mikasika ny fiadanana hitantsika eo Matthieu 5, mikasika ny hoe sambatra anie ny olona izay ory am-panahy, sambatra ny olona zay madio fo, satria zay tany Galilia de tsy nisy an'zany azo lazaina hoe korotana zany mandrakariva foana. Fa ny faharoa de zao teo amin'ny lafiny ara-piarahamonina koa Galilia dia toeran'ny olona sahirana. Marina fa mahavokatra be Galilia. Taorian'ny efatramin'ny andron'ny Asiriana, any amin'ny andron'ny Asiriana naharavany Galilia de tsisy olona tsony. Taonjato voalohany talohan'ny Kristy vao nanomboka nionenany Galilia, de saints'ireo olona zay somary nitsaomponenana avy any Jode no namboly tao Galilia satria toerana mahavokatra Galilia, tantsaha zany ny mponina tao, tantsaha mpanarato tahak'andry Petera ary Jakoba ary ry Andre, olona tsotra. Dika zany dia betsaka olona mantra Galilia, betsaka olona sahirana i Galilia, betsaka olona zay ataontsika hoe miady amin'ny fiainana isan'andro Galilia, olona mantra reny tenin'izay hoe sambatra ny ory na sambatra ny mantra satria betsaka reo mpantra miaino anjeo. Zany dia neno an' Jesoa zany dia olona tsy nanana accès, olona tsy nanana fahafahana tamin'ny mitsabo teny araka ny tokony ho izy, tsy nanana fahafahana ny sitraka sakafo ara-dalàna, ny sitraka fandriampahalemana, fa olona tao anatin'ny fahantrana ny akamaroan'ireo olona telo tapitrisa no natao Galilia. Fa ivelan'izay lafy zavatra faharoa de lafy zavatra fahatelo de zao Galilia koa dia mazava ho azy teo amin'ny lafiny ara-pahalalana de iva, tsy avaram-pianarana tahaky ny mponina tany Jode fa olona tsotra tambanivohitra. Marina fa nisy ihany tany fa mpampianatra malaza tahak'andry Gamaliel ry Hillel zany de olona nalaza ihany tamy lafiny hoe fampianarana, saingy ny ankabeazan'ny olona dia iva be ny fahalalana, iva, bado, tsotra, tsy de lasa lavitra. Zay mahatonga ny hoe reo mpianary Jesoa reo tsy hoe de nisy ry Petera tsy niteny grika, ry Jakoba, olona tsotra be daholo zany tambanivohitra reo apôstôly zay natsoiny Jesoa ho apôstôly reo, mba tsy ila zany fa ny fahendrena sy ny famirapiratana ny nahavitany asa, fa ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny nahavitany asa fanompoana dia olona tsotra be ny natsoiny Jesoa, reo Galiliana reo. Fa ny fahefana dia mipona tao Galilia koa tamy lafiny ara-panahy dia tsy de tena hoe nanana famirapiratana ara-panahy de manahoana. Marina fa nisy sinagoga tany fa ny tempoly taty Jodia ny tempoly dia mazava ho azy lafiny ara-pivavahana eo ihany, tsy de tena hoe azo lazaina hoe nanana ny reharehana mihitsy zany ny Galiliana na ara-panahy io na tamy lafin-javatra maro samihafa io, tsotra zany ny tany Galilia. Reo olona zay tratran'ny herisetra, ny ankabeazan'ireo olona tany Anjorom-bala, ny ankabeazan'ireo olona zay atonontonony tamin'ny fari-piainana ara-pivelomana, reo olona zay tsy nanam-pahalalana firy azo zany hoe reo olo tsotra mihitsy ary le tenen'ny Soatra Masina hoe vatony lavy ny mpanao trano, reny mihitsy aza no azo lazana hoe nandrafitra ny ankabeazan'ireo mponina tao Galilia. De hoy ary Jauna hoe hoy Marika eto manao hoe vao maty vao sampy Jauna de tany Galilia Jesoa no nitory ny filazantsara. Nahoana ary zany Galilia? Fa maninona ny Galilia? Zany hoe lahara-pahamehana tamin'ny fitoriana ny filazantsarany Jesoa de reo olona tany Anjorom-bala, reo olona sahirana, reo olona zay reo olona nangetaeta, reo ny lahara-pahamehana tamin'ny filazantsarany Jesoa. Tany Galilia Jesoa nanomboka nitory ny filazantsara fa tsy tany Jode, tsy tany Jodia zany, tsy tany am'ireo olona tao anatin'ny tempoly izy ny voalohany, tsy tany am'ireo olona avaram-pianarana tahaky ny Sadoseo izy na nanam-pahefana tahaky ny Sadoseo sy ny Fariseo izy, tsy tany izy nanomboka nitory ny filazantsara fa tany amin'ny olon-tsotra,
tany anireo vahoaka ataontsika hoe madinika, tany anireo vahoaka zay voailika sy tany antsorobala, eo no nanomboka ny filazantsara. Ary zany toe-po zany dia tsy tokony adonoantsika mihitsy fa lahara-pahamehana amin' Jesosy zany ny madinika, lahara-pahamehana amin' Jesosy ireo zay ataontsika hoe voailiky ny fiarahamonina hiara-mitsindry azo lenan'ny ny herisetra ny fanjanahantany tahaka izay nataon'ny Rômanina tamin'ny Galiliana. Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia hoy izy tamin'ny mpianatra ao amin'ny Matteo 7:20, tapany faharoa, hoy Jesosy manao hoe indro mialoha anareo any Galily izy, any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho. Zany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tena nao fotoana tamin'ireo mpianatra tany Galily, any Galily no anomboa amin'ny mpianatra indray ny ministera. Tsy tokony adonoantsika mihitsy zany hoe rehefa manomboka ministera isika, rehefa ny fiangonana de zao tokony lahara-pahamehana ampino ny fiangonana ireo zay mila vonjy, ireo zay sahirana, ireo zay tsy manana fahafahana mitsabo tena, tsy manana fahafahana tsy mahay mamaky teny sy manoratra, tsy manana fahafahana mivelona araka ny tokony misy, lahara-pahamehana amin'ny fitoriana ny filazantsara reny. Ray mantsy adin'ny fiangonana satria ny fiangonana ty amin'ny taona 390 efa 300 taona teorian'izao tantara zao zany, dia rehefa niova fo lay empereur antsoina hoe Constantin le Grand na Constantin lehibe zany, rehefa niova fo ka tonga kristianina izy de nanjary fivavahan'ny mpanjaka, fivavahan'ny mpitondra, fivavahan'ny olona ambony ny fivavahana kristianina. Ary rehefa tonga fivavahan'ny olona ambony na fivavahan'ny mpanjaka ny fivavahana kristianina de indraindray lasa variana tamin'ny fahefana, variana tamin'ny lafiny politika koa aza. Hitatsika fa ny vanim-potoanan'ny moyen âge vao omalitsika no niresaka momba ny simonie na niresaka momba ny fitiavam-pahefana, satria ny fiangonana nandritra ny vanim-potoanan'ny moyen âge de zao teo akaiky ny mpitondra foana, teo akaiky ny mpanjaka, teo akaiky ny olona be voninahitra, de misy fotoana manadino lay ministera voalohany indrindra de lay mijery ny manitra, mijery ireo sahirana, mijery ireo zay any anjorom-bala, mijery ireo zay any amin'ny fonja, mijery ireo izay tsy manana fahafahana mitsabo, mijery ireo zay tsy manana fahafahana koa mamantatra ny manodidina azy satria tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Dia fantratray azo ny fakapanahan'ny 320 sy 300, azo ny fakapahana lay fahefana tamin'ny andron'ny Constantin lehibe ny fiangonana de variana tao anatin'lay famirapiratana ka manadino lay hoe manakaiky ireo zay tena mila vonjy, ireo zay tena mila ny filazantsara. Marina loatra fa mila ny filazantsara daholo ny olona rehetra satria zay nanarahany Kristy azy. Fa raha ohatra ka mandahatra tsara isika de jereo tsara fa tany Galily nanomboan'i Jesosy azy. Ary zay modely zay de tokony zay modely zay de tsy tokony atonon'ny fiangonana mihitsy ny Galiliany. Tsy hoe ny Jerosalema ihany fa ny Galily ny fiangonana koa dia tsy tokony adononao. Aiza ny Galily ny fiangonana misy anao, aiza ny Galily anao zao, aiza ireo olona mila vonjy, aiza ireo olona tokony akaikiny reny ny mpino. Fa hoy Jesosy tany am'izany Galily zany de zao niafatry Jesosy de zao efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fampahirezana be zany, tsy fampitahorana zany fa fampitrakana. Zany hoe ho an'ireo olona niondrika tao anatin'ny fantrana, niondrika tao anatin'ny tsindry azo lena de nampahiry azy Jesosy mitraka fa ho avy Andriamanitra, mitraka fa efa tonga Andriamanitra, efa akaiky ny fitsaran'Andriamanitra. Io lay fomba fitenin'ny Ntaolo manao hoe Andriamanitra zay tsy andry ny sasany androko ihany. Zany hoe efa akaiky Andriamanitra. Niafatra Jesosy zany tsy hoe afatra mampitahotra ho avy Andriamanitra hitsara, tsy zay loatra ny filazantsara fa hoe tonga lay mpamonjy. Ampy zay ny tebiteby, ampy zay ny fahoritsaina, ampy zay ny fiainana mangidy fa efa tonga Jesosy. Ary zay le afaka malala ny tokony ho toriteny mandrakariva hifampahirezantsika ny anivon'ny fiarahamonina, tsy zavatra mihiba, tsy zavatra negativa, tsy zavatra manakivy fa zavatra mampitraka, zavatra mampionona, teny mampionona, teny mampahira. Zany no tokony feo mivoaka ny mpino, vavan'ny mpino. Ny mpino zany dia tokony ho loharanon'ny filazantsara, loharanon'ny vaovao mahafaly, tsy vaovao ratsy.
vao tamin'ity herinandro tsika mahiny vaovao ratsy isan-karazana anatina tambajotrana amin'iny de izao ny mpino tsy tokony mpanely vaovao ratsy fa ny mpino de izao tokony mpanely vaovao mahafaly vaovao tsara tonga Andriamanitra mamela helok'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra manasitranaandriamanitra mamonjy Andriamanitra te apitraka reo olo sy reo mijaly sy reo manana ady am-panahy zay ny tika nyteny hoe efa tonga ny fotoana akaiky ny fanjakan'Andriamanitra fa ny afatra faharoa lehibe zay ho an'ireo tany Galily sy ho atsika zany de zao manao hoe mibeba ianareo mibeba zany hoe mahatonga atsika manana fahafahana ao amin'io miditra ao amin'io fitahian'Andriamanitra marina kokoa io fitahian'Andriamanitra io de mifamatotra amin'ny fibebahantsika zava-dehibe zany le hoe fiovana miova am'izay fa tonga le efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra aza variana am'ty zao tontolo zao ty aza variana ao anatin'ny fantrano aza variana ao anatin'ny tebiteby aza variana ao anatin'ny olana fa mibeba miova fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ny antsoan'ny fibebahana matetika efa verimberitsika mandrakariva ny hoe ny fibebahana de fiovantsaina fiovampo fiovampiainana zay ny fibebahana tsy zavatra fahazarana ny fibebahana tsy hoe zavatra tsy rita be dehibe atao hoe fitaovam-pivavahana litrolojika be de manahoana ilainy zany fa zao fibebahana de fanekenao iova eo anatrehir'Andriamanitra fanekenao atsiary hoe za tompo verina tsy eo ianao za tompo te iova za tompo te hanova fiainana te hiova fiainana refako efa tonga ny fotoana tonga ny fotoanan'ny fibebahana tonga ny fotoana hitrakana tonga ny fotoana hitsahara ny alahelo sy ny tebiteby de izao ny fibebahana no mitondra fifaliana dia ho ihany ny toritenin'i Jesosy eto de minoara ny filazantsara inona moa le filazantsara ny famelan-keloka raha tongotr'Andriamanitra maimaiponao anao tamin'ny alalan'i Jesosy mino ny filazantsara de mino an'i Jesosy mino fa navelany heloka ianao mino fa tianao izy mino fa tsy io fantrany io tsy io fiondrehany io tsy io tebiteby io tsy io aretiny io tsy io ny tompony teny farany fa ny finoanao ny filazantsara no zany de toe-tsaina zany ny tiany tompo voalohany ianana antsika melony zay mety hoe materiel le toe-tsaina hoe enao ve resy lahatra enao ve mahatoky fa io Jesosy io de tianao io Jesosy io de miantoka ny fiainanao io Jesosy io de miteny aminao manao hoe aza manany am'izay hoaninao aza manany am'izay sotronao aza manany am'izay apitso anao satria zany toriteny nataon'i Jesosy tany Galily matitoko 15 hoe aza manao jentilisa no fatra-peritreritra n'izao rehetra zao fa zao aza mana ny filazantsara de mahatonga fanahina miala atao anatisika na fanahin'ny hanina hoaniny isan'andro na ny fanahin'ny ny fitahifina io na ny fanahin'ny fahasalamana io na ny fanahinana amin'ny ho avy eo ny filazantsara de mandresy ny tebiteby ny filazantsara de manaisotra ny tebiteby mangety isan-karazany de afako eto ara mahana ny Galily sikisika ary efa tonga eto amintsika koa Jesosy am'ty Galily atsika ty Madagasikara ty Galily an' Jesosy koa tsy manino Galily an' Jesosy tsika ary dia io fa ataon'i Jesosy lahara-pamehantsika itoriany ny filazantsara raha latsaka teto ny rano maritiora Jesosy eto Madagasikara manasitrana mamonjy fa inona no lasan'ny tompo amintsika ary fibebahana inona no lasan'ny tompo amintsika malagasy fibebahana mba ho sitrana fibebahana mba ho sambatra fibebahana mba hanana fiainana fifaliana ravaka malala tsy andalo foana aminao ary ity karemy volana maritsa meloniny hoe pasika ity mba hiovanao anararotanao ny tenin'ny marika manao hoe efa tonga le fotoana efa zao io fotoana io raitso le fanjakan'Andriamanitra de miova de aza manana inona na inona satria efa manamela vavaka tompo misaoranao zahay noho ny amin'ny tokomenao fa efa tonga ianao nitady tsy hamonjy ny very namela heloka anay ianao ataovy mahay mandahatra ny lahara-pahamehany zay tompo amin'ny asa zay ampanaovanao anay atao vitanay ny Galily anay reo manitra tokony hotserenay reo sahirana ireo mila vonjy ireo voailika amin'ny fiarahamonina atao vitanay izy reny tompo tahaky ny
nanaovanao zava-dehibe azy reny. De jereo koa zahay tompo anatin'ny fahasarana anay, ao anatin'ny tibitibinay, ao anatin'ny fantranay, de sitrano tompo. Fa io ny fonay hibebaka, esory aty anatinay ny fanamarena tena, esory aty anatinay ny fifampitsarana, esory aty anatinay ny fanameloan-tena, fa efa navelanao eloka izahay. Tsy avy antso ny marina rahateo ianao fa ny mpanota hibebaka. De amin'izao fotoanany kareny zao, amasino zahay, mamindrafo aminay. Dia ataovy tsapanay fa ny filazantsara de fiainanao aminao Andriamanitra. Da io ary ny tontolo andronay anio Jesoa. Da io ny tontolo andro anio mba ho tontolo andro feno fifaliana, tontolo andro feno fiadanana, tontolo andro izay anarahanay anao amin'ny fo madio. De da io koa tompo ny tanindrazanay, jereo ireo traboina, jereo ireo rava-fananana na ny any atsimo na ny eto afovoan-tany, jereo na ny any avaratra, de ianao Andriamanitra ametrahanay azy ireny. Tsy tratra ny tananay tompo, de ianao omba azy ireny. Zay tratra ny tananay kosa de ome herim-panahy izay hizara sy hanome. Da io Jesoa ny isan'andronay ambany fahasoavanao. Amen.